Eny ary talata fa 12 ny volana novambra 2024 de miaraba anao indray ny tenako faniry Razafy Manatany, mpanao gazety, mpamakafaka politika, mpiandraikitra ny fandarana miara-manonja izay tafara-dalàna aminao indray amin'ity fandarantsika ity. De miaraba sady misaotra ihany koa eo namana teknisiana mampifandray antsika ao ambadika ao Tarianfaly, Ramananarivo, Ritsiky, ry Lalaina ihany koa zany izay mikirakira reo vata maro bokotra mba ahafahantsika zany mandray amin'ny hatsaran'ny sary sy ny feo isan-tokantrano amin'ity fandarantsika ity. Vatana fandarantsika amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ary amin'ny radio Mada zany amin'izao alarobia faha 12 volana novambra izao. Isika izay mandray ny tambazotra sosialy ihany koa zany dia mandray izany amin'ny Facebook sy ny YouTube izay ny MBS no mizara izany. Akasitrahana ia entanterina sy any ampita an-dranomasina any. Maro ianareo no mangataka kopakopa-tanana, mangataka ny tolorana ny arahaba samihafa, fa tsy adino amin'izany aloha zany taty Milena ery bypass izay ray aman-dreny mpanaraka ny fandarantsika ianareo hany faritra rehetrarehetra any. Fa tantely Amambahona ny fiainana etona dia mitondra ny teny fiarahamory an'ny fianakavian'ny Dokotera Soliery izay ihany amin'ny faritra atsimo anoany Morombe marimarina kokoa izay nandao antsika zany raha ny vaovao izay voaraiko avy tamin'ireo namana samihafa izany mampita ny vaovao aty amiko. Apikatroka aty mafana fo izy ary anisan'ireo mpitarika ihany koa lolarana hatrany hatrany tamin'ireo hetsika rehetra ho an'izay fijoroana ho an'ny tanindrazana izay. De mampahery sy mampionona ny fianakaviany sy ny fianakaviam-beny reo mahafantatra azy ihany koa zany sy mifanerasera taminy isika eto anivon'ny fandarana miara-manonja izany. Ny vaovao aloha zany roa samihafa no ndeha ho resahako amintsika fa mbola miandry sika ny amin'ny hoe de nanao démenti sa sy nanao démenti ilay olona niteniteny foana tamin'ny Sabotsy ny amin'ny raharaham-pifidianana ka nampifangaro amin'ny raharaham-pifidianana amin'ny raharaha natoko amin'ny raharaham-panjakana. Miandry sika ny amin'ny hoe de inona no varan'ilay fanjakana, nanaiky ve sa tsy nanaiky, fa matoa zany tsy miteny de hoe manaiky matoa tsy miteny de andrasantsika daholo zany rehetrarehetra zany satria ilainy zany fahadiovam-po eo amin'ny raharaham-pirenena ary fanajana amin'ny etika sy ny moral amin'izay hoe fiatrehana ny raharaham-pifidianana izay, fa tsy miandry dondan-tabatra, tsy miandry tenenina na treromina na hoe misy vondron'olona maro be mikika miteny zay vao manao fialan-tsinina miteny ampahabe masiny amin'ny hoe mety fahatsoam-pitenenana na ihany koa zany ny amin'ny hoe fahatsoana ny amin'ny tsy fahalalana, tsy fahamerarina akory ny tsy fahalalana fa adidy no milaza izay fahatsoana teo amin'ny zavatra anambara izay. Andrasantsika zany isika satria te hanana ny tsara amin'ny tontolo ara-pifidianana isika. Vaovao teo amin'ny sehatra nasionaly aloha zany de aty amin'ny taona 2024 volana novambra mihetsiketsika kely ray ilay tompona andraiky mpanjakana ary zay vao tena mba hita taratra ilay praministra lehiben'ny gouvernemanta tany amin'ny faritra Atsinana Nosy tany satria dia misy an'ireo plaka solaire zany izay mbola mihitsika ao amin'ny Seranan-tsambon'ny Toamasina. Misy ihany koa zany ireo milina izay tokony ho alefa mihitsika ao amin'ny Seranan-tsambon'ny Toamasina raha nambara ny serasera samihafa de ireo zany no nidinina ny mpikambana sasatsasany eo anivon'ny gouvernemanta tarihany praministra de nisy nidinikasa ny fanaovan'izy ireo tamin'ny tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny Seranan-tsambo sy ireo orinasa samihafa izay mifandray amin'ny Seranan-tsambon'ny Toamasina zany, dia ny fomba ahafahana mamoaka aingana izany fotoanan'izany fitaovan'izany ary ambara zany fotsinjaraina amin'ny fandefasana izany eto Antananarivo sy any amin'ny faritra maro samihafa any. Ary ny fomba ahafahana ihany koa zany mampiakatra mamaika ilay milina zany mba hahodina amin'ny tosiky ny herinaratra zany. Tsy de mahagaga aloha le fomba fiasan'le fitondram-panjakana satria hoe nisy an'izany efa amam-bolana maro ve de nitehirizina teo fa na zany na tsy zany aza dia tsy hoe ny fanaraka tamin'izany akory ny
vahoaka malagasy tamin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Fa ny nambarany le mpitondra amin'izao fotoana izao zany de hoe anao zay tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 20 taona hitondra 400 mégawatt ampitombo ny tosika ara électricité na eo amin'ny tanjaky ny herinaratra zany zay horaisin'ny vahoaka malagasy isan-trano, ary dia hazava koa ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra dia anisan'ny hioaran'ny Madagasikara ny tanjaky ny herinaratra mihoatra zany am'izay mety vokarina aty amin'ny faritra Afrika aty. Zany angeny nambaran'le mpitondra fanjakany tany amin'ny taona 2010 sy 2012 rehefa niresaka momba n'ilay hoe initiative emergence Madagasikara, ary tao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra de nambarany zany. Saingy aty aoriana zany dia tsy tratra zay hoe fametrahana 400 mégawatt zay nanaovana tsinitsinina le mpitondra teo aloha, satria ezaka nahazonina nametraka tanjaky ny herinaratra amina mégawatt marobe tamin'ny mpitondra ny fandimby nanomboka tamin'ny Dadabe Tsirana, Andriamatoa Deratsiraka, Andriamatoa Zafy Albera, Andriamatoa Ravalomanina Marika, Andriamatoa Rajonary Mampianina. Saingy ny heveriny le mpitondra fanjakana fa tsinitsinina avokoa zany ezaka izany fa de izy tonga ty afara ny tena hanao zavatra lehibe. Saingy izy tonga taty afara zany vao mainka dia nidina andavaka ny tontolon'ny herinaratra ho an'ny eto Madagasikara. De rehefa misy mifaneho-kevitra satria efa atambo, efa may ambondrona, efa doran'ny afo ary efa midina an-dalambe noho ny délestage sy ny rano ny vahoaka indrindrandrindra eto Antananarivo renivohitra, de milaza zany le tompon'andraikim-panjakana fa tsy izy ny tompon'andraikitra mitantana ny orinasam-panjakana tsy manana ny andraikitra ao anatin'izany orinasa izany, de kaka ihany rehetra hoe atraiza no atsapan'ny mpitondra fa tena mpitondra izy ary tsy anilika andraikitra ho an'ny hafa rehefa misy ny tsy fahombiazana, fa eo an-tanany zany mpitondra zany daholo ny fahefana rehetrarehetra, na fahefana andray fanapahan-kevitra, na fahefana andray fandaniana ara-bola, na fahefana amin'ireo fitaovana tokony ampiasaina, na fahefana zany hanaisitra sy hanendry olona amin'ny andraikitra samihafa, indrindra eo anivon'ny orinasa JIRAMA. De fanilihana ny rihatra any amin'ny hafa ny mpitondra teo aloha moa zany zay efa misy ny efa lasa korazana, misy mpitondra teo aloha zay mbola eto misy azy am'izao fotoana izao dia iangonany rihatra foana am'ilay mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao amin'ny tsy fahombiazana, de voateny foana zany lay mpitondra teo aloha. Raha misy ny tsy fahombiazana amin'ny JIRAMA de mpitondra teo aloha ny voateny. Raha misy ny tsy fahombiazana am'izao fotoana izao momba ny compagnie aérienne Airmad zay mivadika Madagascar Airlines de mpitondra teo aloha ny voateny. Raha misy ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny resaka tsy fanjariana ara-tsakafo de ny mpitondra teo aloha ny voateny. Raha misy ny tsy fahombiazana eo amin'ny lafin'ny lalana de ny mpitondra teo aloha ny voateny. Ary raha misy ny tsy fahombiazana eo amin'ny lafin'ny ndeha ataontsika hoe ny fitantanana ireo barazy samihafa zany de mpitondra teo aloha foana no iangonany rihatra sy mahazo tsiny. Ny mpitondra teo aloha nefa raha ohatra ka raisina amin'ny fitantanana izany de raha te handeha lavidavitra kokoa tsika de 7 no efa tsy mitantana ny firenena rano filomarika Ravalomanana. Fa raha zay mpitondra teo aloha zay resahantsika de taty amin'ny taona 7 no nisy fitantanana hafa ivelany zao mpitantana am'izao fotoana izao zany ny HVM ny tiatsika resahana am'izany. Fa ny atao hoe mpitondra fanjakana zany de miassume na hoe manaitry ny vokatry ny tsy fahaiza mitantana nataony. Ny atao hoe mpitondra fanjakana zany de ny mijery zay vahaolana manoloana ny olana ka tsy anilika andraikitra any amin'ny hafa, manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana sy reo fitondrana zay noraisiny tao anatin'ny fanapahan-kevitra diso, tao anatin'ny zay mety hoe fanendrena na fitantanana zay tsy nahomby nataon'izy ireo. Zany ny atao hoe mpitondra fanjakana zany. Fa ny mpitondra fanjakana tsy heveritsika mihitsy ny aminy hoe raha misy ny tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanan-draram-panjakana dia mitady bouc émissaire, mitady fusible na mitady hainko zany mety hoe hanilihana ny rihatra dia tratran'izany foana moa amin'ny ankapobeny reo mpitondra taloha. De mampalahelo ihany za fomba fisaina zany satria manao tsinitsinina nireo ray aman-dreny zay nitondra ny ezaka rehetra nampandrosoana nyty fireneny ity, nitondra an'izay mba rondo rehetrarehetra miaraka tamin'ireo malagasy zay teto aterina sy tany ampitan-dranomasina nivezivezy nikaroka an'ireo tetika asa lehibe rehetra, reo programma an'asa samihafa
zay hikarakarana ty Madagasikara ty. Ary raha miresaka mpitondra teo aloha, tsy mpitondra republikanina ihany voadona ao anatin'izany, fa re mpitondra na tany amin'ny fanjanahantany na tany amin'ny fahampanjaka azy de voadona zany, satria misy ny fotodrafitrasa, misy ny fomba fiasa, ary misy ny endrim-pitantanana zay mbola nilovana tany aloha be tany, zay heverina zany fa mbola tafiditra ao anatin'izay hoe handraisana ny hoe sofianatra zay, de mbola hitantanana ny raharaham-panjakana. Zany anie le endriky ny fitantanana, continuité de l'État, zay tsara rehetrarehetra mbola tazomina. Ny tsy mety moa zany mazava ho azy dia hatsahatra ny fomba fanao anatin'izay tsy mety izay. De zay le mpitondra am'izao fotoana zao tsy te hiaikiny amin'ny hoe izahay anie nisy lesoka, izahay anie tena nanana fahaditsona, na izahay anie tena niborioka tamin'ny tokony ho izy ny fomba ny tantananay an'ilay firenena sy teo amin'ilay raharaham-panjakana zany. Ara-tsainy zay, ara-panahy zay, ary ara-moraly de veritsika fa mba tokony ho tsakotsakoiny lay mpitondra am'izao fotoana zao ny amin'ny fanarenana ny fomba fiasa zany satria izany no tiliany ny vahoaka malagasy isan'andro isan'andro ny amin'ny fihetsika amam-pomba n'ilay mpitondra fanjakana. Zay ny amin'iny ary fa vaovao lehibe amin'ny setra iraisam-pirenena moa zany dia nirodana ny fanjakan'ny Joakinot zany any Anosy Maurice tamin'ny fifidianana solombavambaoaka farany teo. Ny fifidianana solombavambaoaka moa no ahafahana mametraka izay prime ministre etsy amin'ny Anosy Maurice, ary naveriny fitantanana ny firenena amin'ny alalan'ny vahoaka indray zany tany amin'izany Anosy Maurice izany ny fanjakany Ramgoolam zany. I Ramgoolam anisan'ny dynastie ngezabe, anisan'ny mpitantana ngezabe atao Anosy Maurice zany dia misy ny travahista zay vondrona toko maromaro manodidina ny telo eo izy io de prime ministre teo aloha Navin Ramgoolam no nitarika zany dia anisany manana andraikitra lehibe zany eo amin'ny fanarenana ny firenena maorisiana indray, satria avy any amin'ny fanoherina misy any Ramgoolam Joakinot zay nitantana ny firenena teo aloha Pravind Kumar Joakinot. Izy moa tsy mahafantatra an'izany candidat ny mouvement ny socialiste militant izy ary anisan'ireo hoe nitantana firenena, fa anisan'ny nanahirina ihany koa ny fomba nitantana ny firenena zany anisan'ny zay nomenimenoina an'ireo mponina maorisiana zany ny fitotongana ny tontolo ara-toe-karena, ny karazana zany scandale samihafa zany zay nitranga tany Anosy Maurice tany hoany, ary anisany nampiratsaka zany am'izay mety ho fitiavan'ny olona an'ity volomboasary orange any ery Joakinot tany Maurice. De efa prime ministre tany amin'ny taona 2000 tany hoany ry Ramgoolam, de aveo niala tamin'ny andraikiny de miverina prime ministre, de aveo ndray niala tamin'izany andraikiny zany de nitraverse désert lavidavitra izy de aveo aty amin'ny taona 2024 zany 7 taona i Navin Ramgoolam no tavaverina am'izany andraikitra zany. Ny prime ministre no verina zany fa tena mitondra ny raharaha Anosy Maurice zany araky ny lalam-panorenan'izy ireo. Tsy misy resaka hoe betona zany na hoe zokiolona zany na efa misotro ronono ny fitantanana ny firenena, fa ny vahoaka mahita ny tokony atao de ny volomboasary zany tena tonga de natsahatra ny vahoaka, ary mavesatra de mavesatra ihany lay kapoka nahazo an'ireto volomboasary na orange tany amin'ny Anosy Maurice ireto. Fa ny tato amin'ny Ramgoolam moa zany tsy aty amin'ilay rivotra menamena, mitovy ange tany États-Unis, rivotra menamena tamin'ny alalan'ny Donald Trump zany naverin'ny olona tany États-Unis. Zany hoe misy phénomène na rivotra vaovao eto ambonin'ny tany zany makany amin'ilay rivotra menamena manosika ny amin'ny hoe averina hitantana fanjakana reo olona teo aloha miaraka amin'ny traikefa rehefa misy ny fahampitehan'ny firenena izany mangetaetan'izany isika eto Madagasikara, satria potika sy mba tanteraka ny firenena. Fa isika moa zany manao révolution électorale mandady aty amin'ny communal tsika, ary manana ny tetikady lehibe ahafahantsika ho tonga amin'izany tanjona zany. Fa raha atsika aloha zany endriky ny fandaminana sy toromarika amin'ity fifidianana communal ity ny am'ireo candidat samihafa zay apetraka ny fanoherana zay amin'ny rivotra menamena zany zay mandray anjara amin'izany fifidianana izany.
tiako no mitondra an'izay avavao iraisam-pirenena zay satria misy orohoro-tany seisma mihitsy hoy izy ny mpanao gazety sasany rehefa mitantara an'le izy zany fa eo amin'ny lafiny ara-politika de misy paysage politika miova foana rehefa miova mitantana zany ohatra ny any États-Unis indrindra tsy lavitra antsika nosy Maurice zany de misy fiovanin-javatra samy hafa zany rehetrarehetra izany eny ary zay ny amin'iny fa efa eto akaiketo hanana vahintsika de izy moa ny vahintsika fa dia dokotera Mpitsabo izy izay anisan'ireo lisitra mpanolo-tsaina ao anatin'ny lisitra mpiaradia amin'ny candidat Tojo Ravalomanana eto Antananarivo renivohitra candidat Tojo Ravalomanana laharana fahaefatra tiako ihany aloha zany manamarika fa io maraina io de ny tafa tamin'ireo mpiaradia tamin'ireo mpanohana tamin'ireo vonina iasa amin'izany tena fametrahana ny fanovana fanantenana eto Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny Tojo Ravalomanana zany ny ekipa miboribory tamin'ny voalohany ray nandray azy tarihan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara ao anatin'izany boribory tamin'ny voalohany zany zay voafidy tamin'ny Antoko-Tika Madagasikara rehefa avy ny tafatafa de niodina teny Ambato Vinanky teny nijery an'ilay arena ara-kolotsaina lehibe izy moa tsy nahafantatra an'ilay Ambato Vinanky sehatra fanaovana teatra de avy any ray de niazo Antaninarenina izy ireo nijery manodidina zany satria dia fananany commune andraikitry ny commune no mitantana an'ireo zaridaina sy manodidina rehetrarehetra zany iny Antaninarenina iny dia nijery izany ary nidina moramora niazo ny tanàna teny Isotro teny dia ny teny amin'ny trano fanaovana hetsika ara-kolotsaina ihany koa zany teny Isotro teny zany de nahita ny zava-misy niaina ny zava-misy ny candidat Tojo Ravalomanana mba ahafahany ihany koa zany mandindinika an'izay ezaka rehetra entina ampandrosoana ty Antananarivo renivohitra ety fa mbola ito zay fihaonana samihafa isaky ny boribory tany izay ary ny fidinana mijery ny zava-misy ihany koa zany zay filany reo boribory tany samihafa de hoentitsika eo ihany fivoarany vaovao samihafa fa efa vonao ihany no vahintsika dia dokotera Vonitsoa Rafaralay Malala eto akaiketo miarabanao dokotera eto atao mivaoaka atsika miaraba anao faniry de miaraba ny vahoakana Antananarivo miaraba ny vahoakany MBS rehetra manerana ny nosy sy any ivelany ary manantena fa ao ianareo am'izao fotoana zao manaraka izao fandaharana izao ko dia vonona izahay anolotra anohana ny kandidanay Tojo Ravalomanana zay efa vonona tokoa am'izao fotoana zao misy ny fiteninay taloha rehefa hiazakazaka zay manao hoe ray fiomanana roa makabahana telo derasa ny fiomanana efa vita efa nanotsaka efa namena ny arbitre ny feuille de match teo de nilaza ny arbitre fa tsy azo ekena ny joueuranay anankiray de nanao zay azo atao zahay tam'izay de nahita joueur anankiray indray Tojo Ravalomanana zay ny fiomanana de zao am'izao fotoana zao zay makabahana zany hoe manjery ny faritra rehetra manodidina rehetra zay misy ny asa tokony atao ny abe ny asa misy eto Antananarivo renivohitra eto amin'ny commune urbaine hoe atraiza ny asa sao de manao resaka ambony latabatra fotsiny manantena ny asa ho kely fa tena lehibe ny asa zay miandry ny ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana goavana satria ny firenena dia latsaka ambany de ambany ka dia zany ny zava-misy aminay zao zay CM manohana ny Tojo Ravalomanana dia miaraka aminy fa izy aloha dokotera Vonitsoa ny fantako fotsiny de hoe avetsy amin'ny boribory tany fahatelo ianao izy moa tsy mahafantatra anao zany boribory tany fahatelo zany fa misy firina roa no ao amin'ny boribory tany fahatelo no miray lisitra ny Tojo Ravalomanana raha azonao resahany zay boribory tany fahatelo zay misy dokotera Vonitsoa aloha dia Mpitsabo ny maso orona sofina momba ny loha rehetrarehetra ary efa misotro ronono izy zao noho izany de maladalaka kokoa ny fanaovana politika ka dia izay no antony hifitsahanay am'izao fotoana zao mba
anampy ny kandida Tojo Ravalomanana ho tonga eo amin'ny toerana zay isy azy ka mba anavotra ity firenena ity ho famerenana ny asin'ny renivohitra Madagasikara. Amin'ny boriboritany fahatelo zay de misy valo mianadaza iny ao zay notendren'ny député Feno zay nameno ny isa ho valo dia efa vita zany ankehitriny. Ny andrasana ho an'ny kandida Tojo Ravalomanana sy ny miandry azy amin'ny boriboritany fahatelo, misy azonao resahana kelikely ihany hoe? Boriboritany fahatelo dia misy asa lehibe ao. Misy asa lehibe ao amin'ny boriboritany fahatelo satria ny vahoaka sahirana. Misy ny olana ao amin'ny boriboritany fahatelo amin'ny resaka maro de maro, na amin'ny Lalakely, na amin'ny canal, raha jerevana fotsiny zao eo amin'ny poste Antanimena, misy lavaka maimbo be ao, zavatra maloto be ao, tsisy manao mihitsy io zavatra io, zany mbola miandry hoe ahoana no fanasoavana an'io zavatra io. Fa tsy maintsy atao izay hitondran'ny boriboritany fahatelo ezaka lehibe. Raha jerevana ny fifidianana nisy tao dia anisan'ny nisy député anankiray lany tao izay tsy avy amin'ny atoko mpanohitra sady tsy avy amin'ny atoko fitondrana. Ny antony nahatonga an'izany dia efa ataonay fanadihadiana ary fanarenana hoe zao no nahavoatsika tamin'ny zavatra iny, dia izany no miandry amin'izao fotoana izao tsaratsara kokoa ny fandraisana anjara, fandraisana andraikitra, fanentanana ny mpifidy ao amin'ny boriboritany izay misy anay io, mba hiverenan'ny olona, mba hahatongavan'ny olona hifidy hanarenana ny lesoka tamin'ny fifidianana député. Ya, Antananarivo renivohitra moa no resahantsika io zany, tsy fantatro ianao miteny hoe potika Antananarivo renivohitra, ny fitondram-panjakana nefa zany amin'ny alalan'ilay hoe candidat bitsaka hofidiana de hoe tsika ny rôle, tsika ny mafy, tsika ny tanàna, dikan'izay zany tanàna tsy potika ny hitan'ny candidat miaradia amin'ny fitondrana zany, izy miteny fa izy ny mafy, izy ny rôle, dikan'izay zany Antananarivo mandroso, Antananarivo madio, zany ny taratry ny mason'izy ireo. Fa ho an'ny mpanohana ny Tojo Ravalomanana ve mifanohatra an'izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary tena mila fanarenana tokoa ve le Antananarivo, ary raha ohatra ka tena mahita azy fa tena tompon'ny tanàna nefa ny etsy ankilany Docteur Vonjsoa. Ray fiomanana efa lazaiko teo ny ray fiomanana. Roa makabahana zahay zao efa nitetezin'ny kandidato ananay daholo, ny elakelan-trano, ny commune urbaine Antananarivo. Ary rehefa vitan'izany dia hitako fa tena latsaka katerena Antananarivo, latsaka katerena ary fantany tsara ny zava-misy eto Antananarivo, fa tsy ny orakorako ny sahona akory no henoina hoe anay Antananarivo na anay tompon'ny tanàna, fa ny asa zay ho atao miandry dia tsy maintsy jerena ny ahalehibeany, fa tsy ny vava no ampiasaina fa ny asa, hoe zao ny ahalehibean'ny asa. Ny vahoaka no mifidy. Raha ohatra efa raha azy ny tanàna, député enina ny azonay teo, ny azy dimy, tsy azo mihitsy zany ny tanàna fa anay, ary zay dia matoky fa député enina zay eo am-pelantanan'ny fitondrana, eo am-pelantanan'ny firaisan-kina tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana, dia hanao zay azony atao miaraka aminay mpanolotsaina ny tanàna, hiantso ny vahoaka, hanentana ny vahoaka, ampiseho zao fahoriana misy eto amin'ny firenena izao, fa miampy andro aman'alina ny fijalian'ny vahoaka. Inona ohatra zay? Tsisy rano, tsisy jiro. Taloha izy de mbola vitany zarana vary, tosika fameny hoe hoahoa de zarana an'ireny, fa zao tsisy jiro, tsisy rano, tsy tantsony zay atao, ahoana ny jiro, ahoana ny rano,
zavatra zany a de tsy vita fotsiny hoe ambava hoe anay ny tanàna fa mila fandraisana andraikitra goavana zany ka dia izay zavatra zay a amin'ny fiomananay de efa avitanay ny fandinihana an'izany zavatra rehetra zany a mba hanomehana Antananarivo ny source ny kanto hiadina ho famerenana ny asina Antananarivo renivohitra zany Antananarivo zany anie taloha tany amin'ny taona 10 taona 20 taona nazona ny fahaleovantena zany Antananarivo zany tanàna namirapiratra namirapiratra zany ary rehefa hoe hiakatra ty Antananarivo zany ianao a de mividy akanjo vaovao vidy kapa vaovao mahandro fa manao iny zay vao miakatra amin'ny tômôbily fa am'izao fotoana zao dia mampalahelo tsisy ny rano tsisy ny jiro raha ohatra ianao ka mandeha bus ohatra za de nandeha bus rehefa mandeha de nahazo tao farany indrindra amin'ny bus reny de le recevera mitaky le vola de injany ny tanany de amy fasika eny famerim-bola iny za ato ambany ato fa fofo kely zao loto re zao mampalahelo be misy zava-misy mihitsy zany zava-misy mihitsy na ny lagaly ny ambony bus iny lagaly ny olona tsy mahafantatra lagaly fa lagaly fotsiny ny ambony bus iny noho ny tsy fisian'ny rano noho ny faresena amy vidim-piainana resy amy vidim-piainana le vahoaka tsy manana afa-tsy akanjo ray ro ny fanolosoloana zany tsy zany mihitsy Antananarivo tsy zany mihitsy Antananarivo fa Antananarivo zany a modely amy fahadiovana Antananarivo zany a modely amin'ny zavatra rehetra amy fandrosoana amy fahadiovan'ny tanàna amin'ny elakelatrano amy pompy misy pompy teto Antananarivo mandeha daholo ny pompy fa am'izao fotoana zao najanona ny entretien reny betsaka ny resaka lazaina am'izao fotoana zao hoe any katsaka tsaramaso sivotra daholo fotodrafitrasa fa nanomboka tamin'ny 2010 dia tsy nisy tsony zany entretien na tuyau zany tany ambany tany reny tuyau reny a misy boky eo de fa milaza hoe tia misolo amy taona takizao tia misolo amy taona takizao amortissement sy le usure sahala amy tômôbily io a rehefa tapitra ny 2 kilometra de efa hoe reto misolo tapitra 10 kilometra de reto misolo tsy manao mena sahala am'izany io jiramahatsika io misy efa misy boky hoe tuyau ty a lany daty am'izao ty machine ty a misolo am'izao de efa misy programme mifanaraka am'izay fa nanomboka tamin'ny taona 2010 tsy nisy tsony zany entretien na jirama zany tsy nisy tsony zany entretien na château d'eau zany fa de mandeha fotsiny am'izao rehefa potika io de potika ka zay gestion zay firenena tsy maintsy misy gestion fa rehefa aveo anao tonga ny zavatra sapony zay anao vao ilaza hoe potika amy machine etsenany de tsy mandeha ny courant tamin'ny any matonga potika de tsisy entretien tsisy prévision gouverner c'est prévoir amin'ny sehatra rehetra fa tsy hoe amin'ny any gouvernemanta ihany ambomanam-bola tokony efa voninao pièce de rechange hoe am'izao ty misolo am'izao ty misolo ny tuyau am'izao misolo fa tsy hoe efa tokony tsy misy rano le vahoaka zay ianao vao miazakazaka mitady camion zay ianao vao miazakazaka mitady zavatra ho asiana rano bonbonne tsy zay ny atao hoe gouverner dia manaraka ny zavatra rehetra tsy priny dikan'izay zany ny anarina n'izany rehetrarehetra zany no antom-pisiny tojo Ravalomanana fa miresaka an'le Antananarivo taloha ianao Antananarivo mijaly amina resaka vidim-piainana ihany keo am'izao fotoana izao Antananarivo mijaly satria mamatsy an'Antananarivo zany reo distrika maro samihafa amin'ny entana miditra eto Antananarivo fa de tena miparitaka na izany na tsy zany aza aloha zany miparitaka reo sakafo sy ireo vokatra maro samihafa fa tsy zakana Antananarivo intsony asa na loha le tsy fananam-bola noho ny vidiny lafo mba manana fomba fijery an'izany nga mitoko telefony ohatra ny resaka fitondrana taloha ianao sy ny sisa mba zareo le traikefa izay mahita anao satria mijanona ny foto-drafitrasa ihany ve no heverina zany fa hifanohanana ny tojo Ravalomanana sy ny resaka manandrefy ny commune sa misy tolo-kevitra tsara ihany koa zany satria mangetahetan'izany nge le voaka malagasy tena hoe efa anaty lavaka tsy hitanonao am'izao fotoana izao sotranao nametraka an'izay fanontaniana zay raha ataoko banky tokana fotsiny zava-misy am'izao fotoana izao
de tsisy mpiaro ny vahoaka an'Antananarivo. Tsisy mpiaro mihitsy ny vahoaka an'Antananarivo fa de apetraka eo ampelantanan'izay mpanambola rehetrarehetra, mpamatsy entana rehetrarehetra. Tsy misy miaro hoe zay Antananarivo ny mpividy ny entana anareo ka tokony zahay ihany ny ametra ny vidiny aty aminareo. Tamin'ny andro taloha, tamin'ny andro 87 7 de nisy ny atao hoe mercurial. Inona izy io? Mercurial zany de zao zavaiko amin'ny Tsipriny Mercure io dia andriamanitry ny varotra. Andriamanitry ny varotra. Ka ny mercurial zany de zavatra natao amin'ny andriamanitry ny varotra ametraka ny varotra, ny fifanakalozana eo amin'ireny vohitra sy ny ambanivohitra. Ny fifanakalozana eto misy amintsika amin'izao fotoana zao de tsy misy zany fifanakalozana fiarovana ny mpihinana zany fa eo ampelantanan'ny mpamatsy entana, eo ampelantanan'ireo mpamatsy rehetrarehetra ny vahoaka n'Antananarivo. Antananarivo no consommateur lehibe indrindra. Izy no mividy ny entana. Rehefa izy ny tsy mividy de tsy misy entana lafo eto. Ka ny zavatra tokony ho atao de raha ny eritreritray raha ny eritreritro za manokana dia tokony hisy ny mercurial petaka amin'ny tsena hoe io entana alefanareo. Aka ohatra aminao hoe trondro maina, gaga mihitsy trondro maina tsy fantatro avy any Morondava any angamba no voan'io trondro maina io taloha izy io mora de mora, mora noho ny trondro lena. Fa am'izao fotoana zao ianao raha makao isotro ianao an-tany ianao hoe ohatrinona ny kilao an'ity trondro maina ty, tsy mamaly anao le olona hoe ohatrinona ny kilao fa ozy hoe ray alina mifefany. Tsy an'izay zany fois 4 zay. Tsy mamaly anao satria anao tsy hividy efatralina zany mihitsy ozy hoe ray alina mifefany. Zay mba takatry ny volany gasy. De raha makatsasany ianao izy de 25. Tsy rariny zany. Sasako mifefany. Tsy rariny zany. Tokony ny commune vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana rehetra de anana ny atao hoe mercurial hoe ny andraisanay io trondro maina io eto Antananarivo de zao. Tsy didy jado nefa iarahana amin'ny vondron'ny mpanjifa, iarahana amin'ny mpamatsy entana an'Antananarivo, iarahana amin'ny commune de hita eo marimaritra iraisana hoe zao vidiny entana ikena, zao ny ataon'ny trondro maina. Samy mamera problème maneo de hita ny trondro maina de io mercurial misoratra hoe trondro maina zao kilao. Zavoka zao kilao. Zavoka zany anera ka entana tsy mandodo hanina, tsy mandoy ninona fa lafo. 530 ny kilao. Tsy rariny. Tsisy doanina, tsisy hoe hoavana na hoasana na tak zany ko ny manga. Manga am'izao fotoana zao tena mampiteny monina. Androany avy nanontany hoe 10,000 ny kilao an'le menamena reny. Volanao 10,000 ariary de hividiananao manga 3. Tokony hanaja an'le vola koa netsika. Tokony hanaja ny volantsika sika mpanjifa eto Antananarivo. Manga 3 hovidinao ny volanao 10,000 zay manahirana anao. Ka sao de hoe ny fanjakana ankapobeny mihitsy no ho fototra zany rehetrarehetra zany fa tsy an'le mpivarotra tsony. Docteur Vonjy. Izany aloha de ho ampitainay amin'ny candidat-nay hoe andao mba arovana le vahoaka an'Antananarivo andao arovana le vahoaka an'Antananarivo fa tsy rariny. Isika ny mpihinana, isika ny mpividy. Fa ahoana no sasany no manjary haka ny tombony. Misy mpampianatry ny université zay namako de nilaza hoe ahoana ty ozy izy. Tsy mpampianatry ny université manam-pahaizana ny manam-bola eto amintsika. Fa reo mpanelanelana mivarotra reo. Ka izany ny zava-misy ka tiakany tsy tiakany itorana ny entana avy any manodidina rehetra any. De apetraka eto Antananarivo. Ny vahoaka eto Antananarivo koa tsy morahina na hoe tsy misy mampirahina azy. Ery lehibe ne zany vahoaka ny commune urbaine Antananarivo zany raha praisiny ny commune hiny tsy hividy zay fa izao mercurial anay de io. Dia am'izay ny vahoaka no azo tombony. Io tsy misy hoe vahoaka toko politika makatsy na vahoaka toko politika makary fa tojo ravana manana de hiady ho an'ny vahoaka an'Antananarivo. Ho famerenana ny asany renivohitra Madagasikara tsisy etoko politika rehefa izy ny tonga eo. Fa de amerina ny asany Antananarivo. Petraka ray aman-dreny. Ray aman-dreny Antananarivo zay amaha ny olona ny vahoaka izy. Zany no zava-dehibe fa tsy hoe
Atsika manjaka eto hoe anay tanàna rehefa zay tonga tsy candidat-mpanjakana hoy sasany mba nahena ny ve tsara mihitsy ahoana fandraisanao an'izany candidat-mpanjakana zany adisoana lehibe zany adisoana lehibe zany satria ny lalàna mihitsy no mamaritra hoe fanjakana de mpanelanelana mpandamina fa tsy manana candidat tsy manana candidat zany ny fanjakana ka asa le candidat andrzareo na tsy ny formeny tsy nomena ny vaovao tsy nomena ny lalàna fa de avy de natoraka fotsiny hoe ndany anao mikabary ery de zany ny teniteneny hoe candidat-mpanjakana aza matahotra sika candidat-mpanjakana tsy zany ve monsieur le chef de région député mba ihany fa ny chef ny faritra tsy tokony hiditra am'zany inona ny tokony efa napahan-kevitra nafepetra mifandraika amina fomba fiteny sy fietsika tahaka izany ho anao raha mijery ny nataony ny candidat iny za tsy manana fepetra tsy manana fomba raisiny mikarakara fifidianana za tsy manana fepetra tsy manana fomba atao fa efa mipetraka seny iny zavatra rehetrarehetra raha ohatra tsy mamaly ny seny de manaiky an'iny izy manana candidat ny fanjakana ary azo tenenina atsy roa zany candidat zany na toerana tokony anaovana azy na toerana tsy tokony anaovana azy fa ny seny zany de tokony ho mpitsara mahalala ny hitsiny sy ny rariny farafaratsiny izy mitsapoka manitsy hoe avy ireny ny teninao fa tsy mety fa tsy angina fotsiny am'izao izy satria raha ohatra zany ao atokantraninao fotsiny rehefa lazaina fa hoe aza manao an'izao aza mitsipaka rindrina ohatra kanefany misy olona anankiray tsipatsipaka de tsy teneninao de zao tsisy anara-dalàna antsony fa ze mihoatra ny lalàna de tokony ahazo kotopia karavasy zay eny ary amaraparantsika ho an'ny fivahinianana eto amin'ny fandaratsika dokotera Vonsoa inona zany ny afatrafatra satria efa mipetraka ny QG maromaro kay ho an'ny boriboritany fahatelo rehefa mivahiny tety député feno misy etsy Beorika misy ny QG central moa zany ho an'ny rehetra ma central zany eny Beorika misy ny Besarety misy ny Ravoahangy zany ahoana ny fomba fanatonana efa tena mihodina tsara ve reny QG reny ahoana ny fomba fanatonana am'ireny ho an'ireo vahoaka zay indrindrandrindra ny boriboritany fahatelo misy anareo fa indrindra ihany koa eto Antananarivo renivohitra satria mino aho zany fa eo amin'ny fametrahana an'ireo komity mpanohana antoja Ravalomanana ny vondron'olona samy hafa amin'izao fotoana izao vanim-potoana melon'ny fifidianana makabahana mihitsy zay zao makabahana mihitsy zay zao am'ireny QG rehetrarehetra reny de manetsiketsika hatrany amin'ny délégué membre ny bureau de vote sy ny isan-karazany rehetra isaky ny QG ary QG reny de natao ifandraisana misy problème ty anana de any amin'ny QG ary efa vonona efa mihodina zany le fiasana am'izao fotoana zay efa mihodina manatsara azy zay rehefa vita zay fanatsara an'izay dia anomboka démarrage zay ary anomboka ny campagne électorale ampilaminana sy ampahakingana ary amin'ny efficacité totale afaka miteny zany ianao fa tena ara-dalàna tsara ary matipaika tsara le fanovana fanantenana omeny tojo Ravalomanana ho an'ny voaka n'Antananarivo tojo Ravalomanana aloha de efa fanantenana be anay zahay koa tsy hiandry fotsiny hoe any anay tojo Ravalomanana fa zahay anetsiketsika mihitsy ampisy fanantenana ny voaka rehetra fa tsy tojo Ravalomanana ny hoe izy rery ny ianao an'io fa fanantenana zay mipetraka eo aminy dia mamery ny vahoaka ahitatotra hanazava fa tsy mety tsony ny zavatra niseho hatramin'izay fangalarana tsy fanaovana an'izao ary fa aoka isika anao ny fanentanana indrindra voalohany indrindra amin'ny fandehanana hifidy io tsy avelan'ny candidat-nay mihitsy io mandehana amin'ny fidy dao fidy raha tsy mifidy ianao zay tsy hiatsanao isan-taona hoe hanavitra ny commune ndray mandeha ihany ndao an-datsabato ary eto de manafatrafatra amin'ny fandatsaham-bato eo fa amin'ilay fotoana voalohany amin'ny enina ora maraina zay isokafan'ny fandatsaham-bato de misy lalàna milaza hoe atao eo ny atsapaka
io atsapaka io aza everina hoe zavatra tsotsotra rery olona io atsapaka atao amin'ny eninora tongava maro raha misy tsy manao an'io atsapaka io de okotsika ho sarotiny fa tongava am'le amin'ny enina maraina ihany de tokony atao hoe ny atsapaka iza nanao sonian'le bulletin de vote endossé an'le bulletin de vote fa io manko mahatonga ny halatra maro samihafa efa vita misy manao endossement na carte ny de olona manao sonian'le any manao sonian'ny ety ka io tokony ho ravana tanteraka io eo ambavahady eo ambavaravarany birao mpifidianana no manao ny atsapaka dia soratana zay lany reto ny anankiroa lany de io manao soniany bulletin de vote bulletin ka io de tsy hoe anangona kara-panondro ianao ary de anangona kara-panondro ianao ary fa raha anangona kara-panondro azy izy mety hivadika le mpanao soniato very daholo le zavatra natao ny tany ka io zava-dehibe io isika zay ifidy anoana anotojo de zao amin'ny enina latsaka fefa ny amin'ny 5 sasany tongavy amin'ny varavara-pifidianana anao an'ilay atsapaka raha vao tsy mety manao an'izay izy de asa zay anaovantsika azy mbola mandeha any moa zany mbola tsy ao anatin'ny fotoantsika aloha zany rehefa tena tonga le izy de anamafy ny fanazavana sy ny sisa sika zany fa na izany na tsy zany amarana ianao de irariana zany mba anana fotoana ihany koa ny anazavana hevitra satria amin'ny 24 novambra zany no fanombohan'ny fampielezan-kevitra de samy asany rehetrarehetra zany de maniry am'izay ihany koa mbola ho avy haneo hevitra dokotera Vonsoa de makasitraka anao misaotra betsaka ary misaotra ny faniry nanasa teto za moa tsy de olona hoe mafety takin'inona fa madinika ihany tsy boninao tao anatin'ny maro de tonga de hisorako anao zany ary manentana amin'ny famporisiana ho an'ireo victime distime sy ny délégué de vote rehetra ato amin'ny commune urbaine Antananarivo andao sika hanao zay ahatsara ny fifidianana hanao zay ahavitan'ny fifidianana ara-dalàna andresen'ny candidatsika dia hitojo Ravalomanana iny ary misaotra betsaka anao miandalana ary ya de izay moa zany no fanio-kevitra nentin'ny dokotera Vonsoa teto amin'ny fandarantsika iresaka ihany tsika ny fivoaran'ny vaovao samihafa satria ao anatin'ny fotoana zay hametrapetrahana ny fotoana tahaka izao zany amin'ireo komity mpanohana samihafa marobe ianareo no manoratra aty aminay zany ny amin'ny hoe manahoana ny fandarana asa ny kandida Tojo Ravalomanana momba ny tanora manahoana ny fandarana asa ny kandida Tojo Ravalomanana momba ny tontolon'ny lalana manahoana ny fandarana asany ho an'ny fandaminana ny fifamovoizana ny fandaminana ny tsena satria tena mandendeha ny amin'ny lalana iny dia mahazo an'izay fanontaniana marobe avy amintsika izay dia izay ny appréciako ny amin'ny hoe QG central aloha zany de efa misokatra ho antsika rehetra zany zay QG central zay de ahafahantsika mahazo valiteny maro samihafa araka n'ireo tandrifo zay etaeta angatahantsika fa ho an'ny zay mieritreritra ihany koa zany fa ireo izay isikotra ihany koa zany amin'ny hoe inona ny tandrify anay amin'ny tanora inona ny tandrify anay amin'ny lalana inona ny tandrify anay amin'ny fandaminana famovozana sy ny tsena zany dia ho avy tsy ho ela ny fanambarana zany satria dia voavolavola tanteraka amin'izao fotoana izao ny programan'asa lehibe zay efa nomaniny Tojo Ravalomanana miaraka amin'ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra zany dia tsy maintsy ho resahana zany marina fa efa misy ombony resahana ihany mandeha tsy kelikely amin'izao fotoana izao eny atsefatsefan'iny amin'izao fotoana izao fa ho avy ny fandehanana zany tsy ho ela moa zany dia tsy maintsy ifampiresahana tsy maintsy ho zaraina amintsika izany rehetrarehetra izany zay ny amin'iny zany fa tsy ho voavaliko le izy na de maro be ary tsika mangataka hoe aiza ho aiza le izy misy aloha zany efa nambarako tamintsika fomba malina satria dia na ny logo ny antokotiko Madagasikara ary hoe amboara ny lalana eto Madagasikara dikan'izay zany amin'ny lalana tandrifin'ny commune Ambonivohitra zany dia mazava ho azy tsy hitsitsitsy an'izany
fa de tena ame vokatra tsara ho an'Antananarivo satria kapoka ny atokotiky Madagasikara amin'ny alalan'ny filoha nasionaly zany atokotiky Madagasikara zany, ny filoha Marc Ravalomanana ny manamboatra lalana, ka ho an'ny tandrifiny ny commune ambony vohitra Antananarivo dia atao zany. Ny lalana kosa nefa zay route nationale mazava ho azy dia tsy maintsy misy andraikitra lehibe ho an'ny fitondram-panjakana. Zay ne manahirana am'izao fotoana zao hoe de am'izao tsika mbola mifampitadiny amin'ny aiza ny vola enfant routier, aiza ny volan'le fonds d'entretien routier teo aloha de mbola mifampikarokaloka ny rehetrarehetra, tsy hita le vola am'izao fotoana zao. De vokatra zany de tsisy fikojakojana ny lalana, de rehefa tsisy fikojakojana ny lalana de sahirana am'izay zany ny mpampiasa ny lalana rehetrarehetra satria men'ny lalàna fahefana le mpitondra fanjakana zany ikojakoja ikarakaran'le lalana, saingy tsy ampy ny fikarakarana an'le lalana. De rehefa tsy ampy ny fikarakarana an'le lalana kanefa misy fahefana eo ampelantanan'le fitondram-panjakana, de inona indray ny ataon'le fitondram-panjakana? Ny camion manimba ny lalana. Tsy zay eny mpampiasa camion nga zay mpamily ny fiarakodia ohatran'ny ery amin'ny Jirama ihany, zay nga mpiasa ny Jirama. Zany valiteny azonao avy amin'le mpitondra fanjakana. Zany hoe tsy afaka iaika izy fa misy andraikitra lehibe no mena azy, misy fahefana lehibe eo an-tanany. Manao siny fotsiny izy amin'ny taratasy tonga de mivoaka ny vola. Miteny fotsiny vavana de arahana taratasy iny dia manatanteraka am'izay ny ambaratongan-drafitra rehetrarehetra ambony ka hatraty ambany. Zay nge ny andraikitry ny fitondram-panjakana. Ankoatra ny maha-régulateur azy, raha aman-dreny azy, mpanao fandrindrana, mpanao fandaminana, de zao manana fahefana izy mihoatra amin'ny fahefany rehetra. Zay ahafahany zany manetsika ny rafitra isan'ambaratongany rehetra mba hiasa mifanaraka an'izay filana tadiavin'ny vahoaka azy izay. Zany natao hoe fitondram-panjakana. Fa tsy hoe fitondram-panjakana dia rehefa tsy mahavita de mitady hanliana azy. Io moa zany le momba an'le misy fitenenina gasy hoe ikoamaina azy atao mainka misery an'ny liana. De lasa ohatrany hoe inona moa, raha ohatra ka simba ny lalam-pirenena dia tsisy andraikitry ny fitondram-panjakana zany, na kely monjara fa andraikitry ny camionneur zany. Mavesatra loatra ny camion vezivezy ka tsy zakan'le lalana, ary tsy mpamily akory ny mpitondra fanjakana. Zay ny vali-biraingina azonao raha ohatra misy resaka momba ny fikojakojana ny lalana sy ny lalam-pirenena, ohatra ny lalam-pirenena faharoa. De ohatran'izany vali teny azonao raha miresaka momba ny jiro sy ny rano ianao, tsy piasa ny Jirama zahay fa mandray ndraiky de gaga ianao, fa inona ary no nametrahana nytony olona tony? Ny fahefana rehetra eo aminy eo hanendry sy hanaisotra olona amin'ny toerana rehefa tsy mahavita an'le andraikiny, satria le olona ihany koa ny fanao contrat social tamin'ny voaka nandritra ny fotoana fampielezan-kevitra hoe rehefa zay ny tonga eo de zao ny ataonay momba an'ity. De ohatran'izany ianao mahita an'le kompania aérienne. Fa maninona mipotika ny Airmady, fa maninona misy Madagascar Airlines, de resana fitantanana teo aloha tsy mahomby, tsy zay ny nahatonga an'io. Nefa le teo aloha niodina tsara le fiaramanidina, na na Airbus ianao, na na Boeing ianao, na na ATR marobe ianao, ary afaka manao l'encouré ianao, afaka manao an'le vol régional, le compagnie aérienne anao. Zao le compagnie aérienne anao mba tsy lazako zavatra hafa hoe mba firy mo sisa ny ATR mba miodinao raha misy roa be indrindra akoatra ny efa simba. Iza no miandraikitra ny tsena rehetrarehetra amin'ny alalan'ireo asidina mandeha ny misetra resam-pirenena, fa nga ny Airmady zany, nga ny Madagascar Airlines taty aoriana zany. De tsisy dikany zany amin'le mpitondra fanjakana. Ohatrany hoe zavatra vitavita fotsiny am'izao zany. Nefa zany anisan'ny reharehan'ny firenena iray ny fananana asidina eo misetra resam-pirenena ary eo misetra nasionaly. De namola vola manam-pahaizana amin'ny resaka transport aérien na hoe fitaterana anabakabaka, misy manam-pahaizana ny volavolana am'izany ane mba ahafahana zany manao fandaminana am'izany fitaterana anabakabaka zany. De misy mitsy taranja manokana sy andraikitra manokana sy fomba ny anarana sy fitantanana manokana ny resaka fitaterana anabakabaka na transport aérien.
de marobe izy eo fa zao lalotanana sisa mienimeny vaovao sisa mandeha mijerijery ny fandrosoany ny hafa de kagasy talanjany ianao rehefa mahita ny any Etiopia ny Ethiopia Airlines. Etiopia le carte postale taloha le feno an'le olona kere miaraka amin'ny Eritre mitovy larana tamin'ny Somalia feno olona tsy ampy sakafo fa aizy ireo olona reo aizy ireo tanàn'ireo am'izao fotoana izao io aran'ireo lavitra Madagasikara. Ny antsika zany zao ny eto Madagasikara de mandeha mitifitra sarina katrami ny ataon'ny vahiny maro be tonga eto amintsika mandeha mitifitra sariny zazakely zay milomano ery Antotapenaka amin'ny rano maloto nataon'ny vahiny tonga eto Madagasikara mandeha makany Atsimonosy mandeha makany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny mijery an'ireo olona sozanina maro be amanjatony tsy mihinan-kanina zay efa taolana mifonoditra mialatsiny amin'izay fomba fiteny eto Madagasikara nahitana zany de mandeha ny fivoriana miainana nge zany sy ny COP26 sa COP24 iny tany ivelany zao moa COP29 fivorim-be momba ny tontolo iainana de inona ny resahanao ny vokatry ny haitany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro de Madagasikara ny sibola ao anaty zany sisa anaovan'olona adevitra ohatran'izany sisa le Madagasikara am'izao fotoana zao de ohatry ny hoe tsisy mpitondra fanjakana eto ny ataon'le mpitondra ara de miadisika ny ahazona vola tokony ho azo amin'le fiarovana ny tontolo iainana mba hoe ampiasaina fa tsy hitanao hoe tena makaiza le izy anao adisika ny ahazona zao anao adisika ny ahazona zao lobby inona le adisika anao adisika ny ahazona nyty de manonona karazana tonim-bola samihafa le fanjakana raha teo tsy mahazaka mare fofom-bola indrindra fofom-bola lehibebe ny velarana eo amin'ny sehatra raisam-pirenena de atao zay azona azy fa rehefa mijery ianao nakaiza ary le vola samihafa zay tokony anjarantsika eo amin'ny sehatra raisam-pirenena na io ny sehatry ny assurance internationale na io vola tokony hositrantsika am'ireo projet maro samihafa satria raha misy ny tena projet ahazom-bola be am'izao fotoana zao eto ambony tany de projet natetika asa momba ny tontolo iainana sy fiarovana azy projet natetika asa momba ny fahasalamana ary tetika asa momba ny tontolo ny fanabeazana de misy vola foana reo satria ireo de mitsinjo ny maha olona maneran-tany ary de misy miasa am'ireo misy fitaovana zay miodina am'ireo ary misy bénéficiaire misy mahazo tombony am'ireo fa zao tsy hitanao le izy hoe tena miasa very ny zavatra eny rehefa tonga ty Madagasikara kanefa soa aloha fa misy an'ireny amin'ny lalan'ny fifanampiana an'le mahaolona na fanampiana am'le mahaolona aide humanitaire satria reny ndraindray mampiaina kely am'ilay oxygène an'le olona any ambanivohitra any zay miandrandra fanjakana kanefa tsy mahita fanjakana manampy azy mamotika aza mamoritra aza natao de lay aide humanitaire zany na amin'ny alalan'ny PAM io na amin'ny alalan'ny AFD io na amin'ny alalan'ny UNICEF io na amin'ny alafan'ny UNDP io izy na amin'ny PNUD io sy ireo tetika asa maro samihafa de ireny zany mba hoe mitondra mba tena bouffe d'oxygène kely zany mba ahafahan'lay vahoaka malagasy mba miaina mba misety kely am'izao fotoana zao fa tena potika tanteraka mihitsy de soa zany fa mbola misy le aide humanitaire le aide budgétaire moa zany satria karazana aide le izy fanampiana moa zany izy eo ihany zay de zay ny tiako tenenina amitsika zany ny amina hoe manahira ny ty raharaha ty fa zao iny zava misy tany Maurice iny dia goavambe aza atao mandesin'ny révolution orange rehefa tsy mitondra araky ny tokony izy tsony ny firenena rehefa be loatra ny scandale rehefa zatra ao anatin'izay hoe endriky ny fanjakajakana sy tsy mijery ny mahasoa ny firenena zay zany ny zava-misy tany Nosy Maurice raha tsy tratratsika izy tamin'ny élection législative mila tratraritsika zany amin'ny élection communale manomboka am'ireny vohim-paritany misy mpanohatra de mirodorody ao aoriana amin'ny mpanohatra daholo ny mpanohana rehetra aty am'ireny vohitry ny faritra mirodorody ao aoriana amin'ny mpanohatra zay veritsika zany fa candidat ny mpanohatra la hitondra fanovana
lay sahijoro sahiteny manoloana le fitantanana tsaradrary mitanila lay fanapitehana firenena ataon'ilay lokony volomboasary de manohana mirodorodo ary manao ny ezaka fanampiana rehetra ny kandida zay avy any amin'ny lokony fanoherana mazava ho azy tia firaisan-kina zay no ananganana komiti-panohana ankoatran'izay aza mieritreritra afo sika zay tohanany tia sy ny firaisan-kina mety avy amina loko politika hafa izy fa tohanany tia sy ny firaisan-kina de mazava be zay ny endriky ny fanohanana zany ny firaisan-kina misy antoko 5 ao anatiny tia HVM prositeny tsara tafina dia misy an'lay APM de am'ireny vohatra ny distrika ihany koa mirodorodo manohana mihitsy satria raha mbola izao no mitohy azon'izy ireo any lay andraikitra fa efana be ny tanàna fa tsy hitondra fampandrosoana velively resaka fotsiny zany hoe zay miara-dia amin'ny fitondram-panjakana tsy ho zanakalafa zay miara-dia amin'ny fitondram-panjakana aingana kokoa ny fampandrosoana resa be zany efa impiry teo zany ny ainan'izy ireo teo zany ohatra velona Antananarivo renivohitra miara-dia tamin'ny fitondram-panjakana fa mova nandroso mova sangany amin'ny fampandrosoana mova azo ny raisina teo amin'ny tontolo reny vohim-paritany manerina izao tontolo izao fa tena manana ny lanjany Antananarivo renivohitra mifanohatra aza ny hitatsika dia amitondrony zao rehetrarehetra zao tontolo izao molitra le Antananarivo renivohitra amin'ny fahalotona amin'ny fahampitehana amin'ny faharatsiana sy ny sisa sy ny sisa dika zany aza veriverezin'olona amina resaka ohatran'izany ntsony rehefa tsy miara-dia amin'ny fitondram-panjakana de tsy azo fampandrosoana ny fitondram-panjakana de heverino ray aman-dreny samy mahazo subvention daholo ny commune rehetra samy mahazo ny anjara tokony ho azony daholo manoloana ny siady amin'ny vola tantany ny solombavam-boaka ary misy fandrindrana am'izany ny solombavam-boaka amin'ireo commune zay misy azy na fokotany zay ndraiky etany raha Antananarivo renivohitra izy zany natao hoe fitantanana tsy mitanila fa tsy hoe mahantra le firenena reraka le vahoaka malagasy de anaovana resaka tsy mitombona tsy manome antoka azy fa iray ihany ny endriky ny fampandrosoana de hoe azo atao no manome fanampiana ho an'ny commune rehetra zany ny endriky ny fitantanana tsy manavaka tsy mitanila de zay zany ny anairana antsika hoe mila mitandrina tsara am'ty fifidianana ity ohatra velona ny tany Maurice iny tava velona amin'ny fitondrana indray zany na velona amgolamina rehefa avy tany amin'ny taona firy 540 tany tsy nitatana amin'ny firenena intsony fa natsony ny vahoaka maorisianina hoe aty aminao ihany ny lakile fa na 7 taona aza mbola azo atao no mitatana fanjakana de afa baraka resy na de nioraka na piasan'izay mety fa efa nanany didina azy aza ray volomboasary tao amin'ny Nosy Maurice de resy tanteraka zany ohatra zany azo entiny zany amina endrim-pifidianana samy hafa fa ny akaikitsika aloha zany de amina fifidianana kominaly de anjarany rehetra zany no mandray ny karazana andraikitra samy hafa amin'ny endriky ny fanohanana zay tokony hoentin'izy ireo zay makany amin'ny candidat fanoherana zay miparitaka amin'ny circonscription électorale nareo fari-pifidianana rehetra manerina Madagasikara amin'ny commune zay andraisana anjara izany ka misy ny candidat fanoherana zay ary ny fandarantsika tamin'ity atoandro ity hametrahako ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka ho antsika indray akasitrana vonisora faralay malala zay ny vahiny teto amin'ny fandarantsika isaona ihany koa namana teknisiana samy hafa ny tokantrano isika mpanaraka amin'ny fandarina marobe dia akasitrahako nanaraka ty fandarina teto amin'ny MBS novokary ny teto amin'ny fandarina miara-monja novokary ny MBS sy ny radio Mata ity de araosy tapaka amin'ny famerenana ary eo ihany koa zany amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube dia manome fotoananao indray ny tenako raha pitso alarobia 7 ambin'ny folo volana novambra makasitraka topola makatelo topo vavy